Lafim-baovao tanteraka kosa indray amin'ny fahafito hatramin'ny faraika ambin'ny folo ny volana Aogositra avy izao no hanatanterahana ny andiany fahadimy ambin'ny folo amin'ilay hetsika Fier Mada, hetsika natokana ho an'ny tantsaha. Ny mampiavaka ity hetsika amin'ity indray mitoraka ity dia ny fandraisana anjaran'ireo ministera entina piroboroboana ireo tantsaha, indrindra ihany koa ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Ny Fier Mada dia efa andiany fahadimy ambin'ny folo amin'ity taona 2024 ity, tany amin'ny 1999 tany izy nanomboka. Anisan'ny mampiavaka azy moa zany dia efa mitombona mihitsy zany zao fa tsena be iraisam-pirenena ho an'ny toe-karena ambanivohitra ny Fier Mada. Zany hoe amin'ity andiany fahadimy ambin'ny folo ity zany dia tsy tantsaha mpamboly fotsiny no avy eo na mpiompy fotsiny, fa ho avy eo daholo zany ny tantsaha mpanjono, ho avy eo koa ny tantsaha mpitrandraka ny arenan-kibon'ny tany, ho avy eo ny tantsaha mpanao asa tanana, ho avy eo ny tantsaha mpikarakara mpikolokolo ny tontolo iainana. Maro isan-karazany no avy eo zany fa mivelatra zany zao fa tsy mifantoka fotsiny amin'ny fambolena sy fiompiana ihany ny tantsaha amin'izao fotoana izao ka ho avy eo zany zareo rehetrarehetra ampahafantatra ny vokatra avy any amin'ny zareo sy varotra izany araky ny kalitao mifanaraka amin'ny etaeta ny mpanjifa. 500 n'izy ireo fotsiny tany am-boalohany no mba afaka ny anto-tena, fa ankehitriny amin'izao 15 taona ty aoriana izao 900 ny tantsaha makatrano eva dia mianto tena tanteraka.